ny hevitra novoizina hatramin'izay teo amin'ny fianarana sy ny fandalinana ny momba ny teny malagasy dia ny hoe teny iray ihany ny teny malagasy na dia azo lazaina hoe misampatsampana ho teniparitra isan-karazany aza raha toa ka zohina ny tantara ny aingany avy amin'ireo fiteny atao hoe aostroneziana. Rehefa tena zohina ny fizotry ny ny lalana nalehan'ny teny malagasy hatrany amin'ny izay niandohany dia teny iray ihany no ny aingana fa ny vokatry ny fiparitahana sy vokatry ny ilay fiefitreferana izay antikako ilay teny hoe enclavement resahan'ny namana teo sy indrindra vokatry ny tsy fahafahana mifanerasera noho ny fidadasiky ny tany dia samy nanana ny fomba izay ifampizarana ny hevitra ny malagasy miparitaka eran'ny vazantany efatra. Saingy rehefa mandeha maka amin'ireny toerana ireny ny olona anankiray avy eo amina firenena iray, firenena moa amin'izany ny ataontsika hoe firenena avy amin'ny teny malagasy fototeny hoe reny, teny hoe ray reny zany hoe ny Betsimisaraka firenena iray, ny Sakalava firenena iray. Ka raha misy olona avy amin'ny firenena iray any Madagasikara mandeha maka mifindra toerana na mandalo na mitsidika, raha vao mifampiresaka voalohany dia marina fa sarotra ny mifankahazo. Saingy ny ahafantarana hoe teny malagasy no iarahana amin'ny teny ity manontany fotsiny ilay tsy mahay, manontany hoe inona moa no hevitra izany lazainao zany, dia mamaly amin'ny teniny ihany ilay olona fa tsy amin'ny teny frantsay, fa amin'ny teniny ihany no nazavany ny zavatra tiany lazaina dia azo ilay tiany lazaina. Ary izay ilay manamarina fa hoe ray ihany ilay teny malagasy. Koa angamba ny tokony hovoizitsika ankehitriny indrindra ny any toerana ny tanindrazana dia ny hoe hitombono ny fifaneraserana, hitombono ny fifanakalozana, manamarina ilay hoe dia mahavangivangy ty kavana. Satria marina fa ao ny fahasarotan'ny fifamoivoizana, ao ny fidadasiky ny tany, nefa koa raha mahalala fa ny toerana anankiray tahaka Antananarivo dia ahitana ny firenena isan-karazany misy ao amin'ny nosika, ka ilay somary avona na ambo diso toerana izay manakana ny fifaneraserana sy ny fifandraisana amin'ny firenena hafa tahaka ireny dia manakana koa ny fankafizana an'ilay teny. Ary nefa misy maro amintsika mipetraka naharitra ohatra tany amin'ny ny atao hoe Morosiraka na hoe tany an'Indrana angamba marimarina kokoa satria Fianarantsoa Morosiraka. Izay rehefa nonona kely na dia tapabolana na ray volana monja aza ohatra hoe nitsidihana an'ilay toerana ao anatin'izay fotoana izay dia efa kevikevikery teny Betsileo, teny Betsimisaraka, teny Sakalava. Ary izay zavatra izay no mahatonga anay eo amin'ny lafin'ny fampianarana anao izay hitiavana an'ilay teny malagasy ary indrindra anao izay ampirehire ny fitenenana teny malagasy. Fa lazaiko aminareo fa raha misy mponina ao Merina ka mahay teny Betsimisaraka, mahay teny Sakalava, mahay mifamaly amin'ny Bejanojano dia afaka mirehire sy manangana saina mihitsy izy hoe izany izahay malagasy. Raha araka ny fijery azy eo amin'ny fihainoana azy fotsiny izao dia hita fa
miara-miasa amin'olona mahay mandamina sy mahay mandrindra ny tena. Noho izany fisaorana sy fankasitrahana no atolotra dia ekena tsakany sy andavany raha vao manomboka nanaiky ny andray anjara moa ny tena dia manomboka eo koa dia efa kofehy manara-panjaitra amin'izay dia manaraka ny toromarika ny mpibaiko ny dia sy mpibaiko ny dia ka dia arahana tsakany sy andavany zany tompoko fa dia isaoranareo. Soavadia ho an'ny mpitatitra ny mpianatra. Mandrapion.